nampoizina. Andrenesanao ny feony dirika, liva, priska, valy, mbola, d-aly ary narindra. Mandrindra sy manatotosa Oliva Zo rakotony irina. Ny sahana ny milina fandraisam-peo Danielson Jambelo Mazavy. Azo lazaina aloha fa milamina ny momba amin'ny mahefa. Dia anaraka ny Davida Tsoela koa ianao fa aza matahotra. Zavatra mbola mampiasa ny saiko aloha zao dia momba n'ilay zazavavy 10 Virjiny. Efa mba milamina raha ve izay raha lavany sa mbola korotan-tsainany amin'izany koa e. Zavatra tsy maintsy ataoko aloha rehefa vita soma tsara ny fifanarahana ny kiaka levy dia tsy maintsy ajedaka koa ianao raha lava fa miala tsiny tsy tokony isy afantatra mantsy izao tsy ambarateloko izao izay mihitsy ka. Na vita ihany aloha ndriry tomona. Sy hoe fa inona moa zany mampimerery anao hoe torotomoina sady amin'izay dia miomerery ange ianao ny alina jereo efa mifiry zao ohatry ny adala mihitsy ianao ty efa miroa 10 alina nge zao tsy tako nge izay hidiranao amin'izany rangaty toromasonao atrehana dia milamina sa kosa mamanina nefa lasa korazany zato izy. Ty vavanao ry tomoina mampitandrina anao zay tena anao ka tsy marina raha ve zany ose mba avelao amin'izay re izy ry seta ho tsara levenana. tomoina tena mitenanao farany oka zany resaka ataonao zany amiko zany tena anao zay oka angina ny vavanao. Eny ary ao fa angina ka tsy lobava intsony. Fa zao aloha ny fanontaniako aminao fa mba taiza marina ho any na ahitanao an'ireo vola be reo marina ohatrany sadaikatra mihitsy mieritreritra n'ity zavatra ataonao ty taiza ireo ka angina raha ve sasa hitendray aminao ianao vao eo no miteny hoe mangina ny vavanao tsy azoko mihitsy resaka hafa mihitsy zany anontaniako anao zany fa tsy inona akory sady tsy mahay mihitsy ve anao ty raha tsy oatra mila vaniny takan'izao zao fotsiny ry seta tsy voatery ho valiana ny fanontanian'ny olona rehetrarehetra rehefa matsiaro sambatra ianao dia ataovy ampy anao zay. Sambatra eno zao ve natsoina hoe sambatra aminao sambatra ambony baraingo ono arahafako fa inona mbola tsy ampy aminao fa ataontsika nge izany tate. Tsy haiko hoe tena tsy azonao mihitsy hoe zany fanontaniako zany sa hodinao fanina fotsiny fa zao izy ary le rangabe ohatrany nefa antikantitra niaraka taminao teny ampandevenana iny izy iny mila mailo ndriry tomona ilaina mihitsy ny fanomezana ny seta fanidy vava fa tena ohatran'ny manontany foana manontany anao anie tena mamenatra olona mihitsy ny ataonao
Sa tsy fantatra hoe tany aminao daholo inge mason'izao tontolo zao tamin'ireny akanjo anaovanao reny ny akanjo midoro rehetra menamena, ny fiara menamena, ny elo menamena, tsy sapanao mihitsy hoe zany hanomboka indray ianao ry seta tsisy rarahiko izay fanontaniana ho fa zao aleo atory fa te atory leo be ny sermonanao koa ako manoatra ranga noho ny polisy manao fanadiadiana sady amin'izay amin'io resaka tsy ampidiram-bola koronary azy andray kosa ry tomony fa inona marina mahazo anao ty inona zao fotsiny lazaiko aminao ry seta ataovy tonga tsara ny anatin'ny lava-tsofin'ny havana ho any na samy manana ny loko tiany io na mavomavo na menamena na maitsomaitso tsy rarahany tomona zany ve ny teninao hoe tsy mba niara-ny oro tamin'ny fianakaviana akory ianao fa de zany ve fa mbola inona ihany maksitina anao eo seta nataoko ihany ny tsy teny sy kafitananao ry tomona fa tena diso tafahoatra loatra ny zavatra ataonao fa efa lasa dalako ve ianao sa inona mahazo anao sa fondrany aretina tany am-pandevenana tany de mbola zany any zany ny vavanao sa mbola mitady ianao mitady ianao tandremikely mifetsika andre matofa sao de ahitanao loza fa za moa zany naninona anao fa tsy efa nandraranao mantsy io zany tsanao aniny akanjo ny demoninao iny kanjo demony iny ka zany kanefa mbola nataonao ihany le izy sady amin'izay mbola mitokatoka monina miaraka amin'ny lay antitra tsy fantatra hoe izy iny hay kosa ay ve zany nareo milaza azo kristiana olon'andriamanitra to mba manana loko fady ihany koa fa mba ome kely andre matontoko sy andininy misy an'izany ao anatin'ny baibolinareo fa na izany aza tandremy ihany no mivavavoaka fa so anenena na ry seta olona masiny ino nitsinotsy ny avinao indry nitsinotsy ny aviko ie sady ololoatra reny ve nataonao hoe olona masina aminao tsy vitany hoe olona tsy fatapeviana sy fatapototra fa de na ny miarahaba aza tsy vitany akory otry fa izy indray zany no endrasanao iarahabanao mba misy isaina ry seta fa ngamo tsy hitanao zany arahaba azy fa de ngangariany tsotro zao fotsiny mba lehilahy ihany nge ny teny ary mavalio iza ho iny olona iny aza maika amin'izany ianao rangaty fa ho fantatrao eny foana ka mifanontaniako valiana de vita ry domona izy iny zao fotsiny teniko aminao olona mendrika isorany iny fa tsy vingavingaina ohatry ny nataonareo menakavy anazy teny am-pandevenany reny ohatry ny hafahafa mihitsy ke zany teninao zany ry domony ka zany no marina fa inona no avaliko anao eo de nalenao zany nakaniny voamaraina toy zay mba nanampy nitondra ny fianakaviana tao anatin'ny fiara ohatray tsy azoko mihitsy ange ianao zany tsy natao hitondra fatifatin'olona amin'ny fiarako rangatya sady tsy efa ianao io ihany ve no ny teny hoe tsy tia loko menamena nareo menakavy de ny sipanao no entinao mamaky vaky ny tena tanàna iny sy eria masom-bahoaka ery ay ve ka hasarotam-piaro mahazo an'ity faty malalako ty sao fotsiny chéri aza matahotra ianao fa tsy mahasolo ny toeranao iny na de hoe matanjaka no enao azy izy de hosanatry tokoa very domoiny
Ndry fa inona hono ty mampangano hoanon-dranomasonao? Ianao ihany koa nge namorona zavatra tsy misy teo e. Mahavelako aloha ianao fa mbola betabe ny zavatra tokony ataoko ka. Sady tsabo an'ity tareny felahanao ny tamainty. Tsy mbola tapitra ne ny resako rodomoiny. Mbola tsy tapitra. Ka mandreraka koa ianao ry zeta. Ary aza soa tsy tomona ohatra zao aka. Vilona ianao atao. Mahalala marary rangaty fa aza taona ohatran'izao a. Lazao zay lazainao a de vita. Fa zao kosa aloha raha mbola toy an'le resaka teo a de mengavy anao atanandroa ranga mba angina. Ka be zavatra tsy mazava amiko momba anao e. Tsy reto ohatry ny fananabianana anao reto. De zany foana ve ny resaka ilanao vanina amiko isanandro sanandro ty seta. Sady amin'izay indray efa mefara amin'ny fikasihan-tanana mihitsiny. Ka ianao tsy inona ohatrany tsy mamevaly teny marina mihitsy e. Ka inona ny tianao fantatra e? Inona ny tianao fantatra fa hovaliako mazava tsara aminao izy androany? Zao ary. Makaiza foana ary ianao ty a isaiky ny maraina. De makaiza koa ianao a rehefa aveo satria ariva foana vao miditra ny trano. Manontany ianao mazava ry aho e. Efa tony tsara ny fonao. Tony ny foko matoa tsy niakatra tsony. Ay, ka izao ary mivalony. Makany amin'olona hitanareo iny a amin'ireny fotoana tsy maheto areny. De aveo a manatitra azoko mazava aminao ve zay? Ary eo amin'izay ianao aloha fa aleo tomona anasitrana n'ity tare ihany ty. Fa inona ihany ary ty zavatra mitranga totokatrano ty? Andriamanitro, ianao mahalala ny hevitra hiverina anay de hevitra hitondra fiadana fa tsy loza. Ary ankehitriny de mifona aminao raha misy zavatra tsaraky ny sitraponao vitako. De mamela ihany koa any tombona satria tsy fantan'izay ataony. Niova tanteraka ny aty amin'ny rojo aty izany. Ohatra n'ireny hoe efa firy taona ireny ary angamba tsy tatiako. Rehefa tena lasa voafefy be ilay trano kelin'ry zareo teo. Amin'io dia nahazo fiara be dia be lafo vidy. Ary aloha-panenoana soany rehefatsy. Iza koa ary zany ao mba vady ao zany. Aloha midina jerena fa mpiandry tanàna koa tsisy ao raha teo. Vekialavony ihany. Manahoana ny to? Azafady rehetra aloha fa somary niandry elaela ndria. Zaho mantsy fa mpiandry tanànanay tsisy ao fa nasaiko nanampy ny any amin'ny orinasanay. Neny tokoa. Tsy maninona re zany a. Fa na izany ary aloha tena lasa mahafinaritra be aty aminareo a. Rehefa misy ange ny vola rehetra dia mahafinaritra ohatran'izao foana ny fiainana. Sady midira aloha ndry fa inona nataontsika eto mba vady eto. Dedakely ity izy. Marina mihitsy zany ary neny toa. Ahoana angarody izay hono tsy ao e. Roso ve ny dia tafindry? Izy angeky tsy ao fa lasa nianatra e.
lasa miboso ozy izy nareo tanora. Dia tsy nahatratra azy aho zaniko, nefa tena izy mihitsy izao ny atondihako aty. Zany fa manina nefa aloha mandra-pahatongany dia mba manampy ana manisany reto vola reto ndry sa tsy mety? Andrekako oriny toa fa vola inona daholo reto? Marina mafy ireo ronentora mba ho voisantsika. Aiza koky dia tsy ho voisa ireo rehefa manaiky ny anampy anandry. Sady za kongeky tena reraka mihitsy. Isan'andro zao dia ohatr'izao foana vola isako ato trano ato. Dia tena mba tsy matahotra nareo ronenito mitahiry an'ireto vola reto ka. Marina moa. Fa iza kosa moa nefa ny aninna ato an-tranonay raha tsy hoe nareo angana niraka olona androbanay ato. Maninona tsara hoe ronenito? Mba hafahafa kosa nge izany teninao amiko izany Azafady akiry vony fa mba mivazovazo koa nge nenitondra indray Fa zao tandremo sao tonga andriany amindrendriany indray izany teny izany. Nefa raha tonga andriany moa izany maninona fa ajanony eo amin'ilay hoe nanisa vola hono hoe nenito fa aza lazaina aminazy ilay toy ihany teo. Tena mba tsy nampozokosa izany toetranao izany ronenito mba tsy hanahirana mihitsy ronenito dia aleo za handeha ka. So sanatria ma tsy misy zavatra very ato ka hoe za indray no lazainareo nangalatra azy. Andray kosany dia andeha sahady vendry nefa mandeha anakoranga mandeha fa sao dia mitondra vitan-dratsy ato aminay ato Dia tena resaka vola sy arena ve no nahatonga ny toetrana ohatr'izao ronenito Mba fantatrao moa mandalo ange izao fiainan'izao sy ny filany izay manao sitrapon'Andriamanitra ihany ny maharitra mandrakizay. Ary mba efa ny saininao ve? Efa mba ny saininao izay hiafaran'ny fanahinao? Fa tsy efa hitandrimy faly anga ny fanahiko amin'izao Aleko lome. Tadio tsara ronenito mahantra loatra ianao raha tsy manana an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao. Ohatra fa iza moa izany lazaindry hoe mahantra anonareo? Taloha angamba izany fa raha izao kosa efa mivadika retsy ny rasa azondry izany. Zay zao manan-karena fa ianareo mahantra. Ary aza be fialan-kendra aty aminay aty koranga aty be toroteny tsy pilipitra ny eto. Eny ary olon-dehibe ianao ka tsy hifamaly aminao sady izany raha teo koa ny atongavako aty. Tena tsy te-ady aminao ary ronenito fa mba hangatadalana raha mety Zay mihitsy koa ny fahendrena retsy fa tiako fantatra ihany nefa ronenito hoe tena faly izay fianakavianao mahita anao tafita ohatr'izao. Zany Ary ny tiako tenenina tamin'ilay hoe mahantra teo dia tsy ny tenanao nofamandraza fa mifanahinao. Na ny taolana nge ronenito ny teny fa hoe mifanahy maolona Tsy sasatra mamerina ronenito fa tia nenito nge Jesosy Ary izay matehatra amin'ny arena mora aloha fa tsy njofo izay efa ran'ny fanahinao. Izay aloha ronenito fa dia veloma ianao ka mampamangana amin'izy mianakany. Fony kely sy ny Andriamanitra. Sao fotsiny vony tandremo so maniraka mpandroba hamaky ny vilanay aty. Ary mandehana koa ndry mandeha ihany fa tsisy ilako ndry mijanona eo za mainka anisan'ny volako. Tomatsy mahaolona amin'izao fotoana izao. Ary tony koa mbola antony mahavelona ny seta dadatoandry. Eny azoko tsara mihitsy ny tianao tenenina. Saingy tadio fa na dia kamboty ray aza tsy androbanareo velively samy mihitsy. Ampy ho anay tsara mihitsy ny arenana velan'ny dada ho anay. Indrindra moa fa ny anatranatra nataony taminay fo ny fahavelony. Ny tenin'Andriamanitra koa efa toko anay hoe hiampitondra tena sy ny kamboty izy. Sady mahatoky tsy hamela amin'ny mpanompo ny ady rery izany mihitsy Andriamanitra. Dia hitantsika ny amin'izany akiry vonikely fa zao afarony renindry malalaka be hono hoe mivaravarany nenitodomona raha misy dedavatsika azy na indram-bola azondry izany. Dia eo koa ndry no mivoaka
De jerevo tsara kely lalana fa sao de mba ho domy fiara eny andalana eny a. Azo mila vonoina amin'izay koa aloha raha lava. Efa vita raha teo koa ny mission ilana azy. Fa ny olana kely aloha dia le mission farany mampanovina azy tsy vita iny. Nefa izay moa zaniko. Tena saika ratsy tamin'iny aloha. Dia le zazavavy natao sorona tsy ampy. Any ka tsy maintsy kiala sopanampy tato an-trano nanampiana an'ireo. Efa vita koa aloha izay fa ny tokony atao manaraka izao no mila dinihana sy ketrehana tsara. Dia ahoana nefa moa izany? Hamono an-dralava dia iza indray izany n'olona karamaina mitany aminy. Tena tsy maintsy mitady ho lafa mihitsy ka. Dia rehefa vita koa ny famonoana an-dralava dia vitaina koa momba an'ilay olona mba tsy voany tsy ambaratelo rehetrarehetra. Tena izay ny tokony atao e. Ary tsy mila mitaredratra intsony ry domona. Izay ho ary fiainana e. Tena vetivety koa izany a. Mila manao fikarohana amin'izay amin'ity tsy fahitana ny soa ity. Ary tsy hamelako iny raha tsy hitako na dia tsy rototra amin'izany ary neny. Fa dada koa aloha tena mahagaga mihitsy ty ataony. Aizako manaraka izay tenenineny fotsiny. Sady soa izany rangahy nahita asa hafa tsy maintsy niteny tamiko a. Iny tsy mba manafin-javatra amiko izany mantsiny. Ary tsy ala tsokosoko araka ny tenineny izany mihitsy iny na dia hoe hitaky ny karamany fotsiny aza. Ohatra manazavatra fa hafa izany koa ka. Aleo angamba izao dia hitatitra ny zanany amin'ny dimby a. Rojo? Ahoana dada? Mba manahoana aloha ny fianarandry ao e, ha? Dada koa? Manontany ako. Ao re izy ao mandeha moramora ao e. Ay, tsara aloha izany fa zao naiko resako aminao. Dia ahoana ihany retsiny tsy fahitana ny soa ty ha? Efa 3 andro ao nio ange iny zanak'olona iny izay tsy hita popoky. Dada, aza mieritreritra be amin'izany ho ahy ianao. Tsy ahasalamanao atao tsara. Dia ny sisa manaraka eny ihany. Za reto tsy manino izany fa za nge salama e.
fa ny alahelo ny somary ohatry mavesatra amin'ny foko matetikako. Tena tsy mandra nge ny saiko rojo mieritreritra ny zanak'olona iny. Tsy afeniko aminao zany. Tena azoko tsara zana ry dada. Tena mitovytsika senao. Dia inona zany ny hevitra? Ka mbola eo. Ianao koa ohatry be anina be fa aloha andeha asa aloha ka aloha ny ampiasana manara-masony ihany dia hitako eo izay atao. Izay mahafalifaly anao ry dada atao dia lazao koa reninao fa lasa fa izy manko mbola ohatry ao matory be ao. Ay, eny ary mazotoa ianao. Eny ary. Mampalahelo anahy mihitsy koa tady tika. Ohatrany hoe tsisy fifaliana ho anazy izany intsony ny fiainany. Aiza le dada be herin-tsaina sy mahavitribitrika taloha. Amin'izao tena hoe dada matahodava sy manjomby ny endrika isan'andro tia ny hitako. Mety mifahafatesandreo rahalahandreo koa ngamba mahatonga amin'izao ka. Tena hoe mahavesatra amin'ny loatra. Fa ny tena enjana koa aloha dia tia ataony eny ty. Mandreraka tsy. Tena tsy maty ny dada lolo mihitsy ty hoe inona hono nampanankarena tampoka anay teo. Dia izany foana ny adivany isineny isan'andro ao. Inona re no azoko anampiana anao ry dady e? Kotra izany fahavanana to anareo izany ka. Nazako rangery mama tena tsy nanapo mihitsy hoe nenito ny havita hitena ohatr'izany. Za kosa very mama hoe rehefa kambody tsisy ray tsony dia ilikilika ohatr'izany. Mangino izany zanako izany fa aza mirarahana izay vavany ihany. Sady Andriamanitra koa reto tsy manary ny mpitondra tena sy ny kambody izany ny voalaza anaty baiboly hoe izay tahiko izy dia voatany mandrakizay. Dia mangino izany zanako izany fa eny tsaroko tsara izay tenin'Andriamanitra izay. Zao retsy mba tsika roa dia voaboaka kely any ivelany any sady mba manala sorisory koa ka. Aiza dia hipetraka fotsiny ato ve? Eno ary mamongo. Sady elaela tsika mianaka izay tsy mba mivoaboaka. Ndao raha iomana dia andeha. Eny tena marina aza tokony hoe andeha province mihitsy tsika roa rehefa milamindamina iny amin'izay mba miova rivotra kely. Sa ahoana ozy indrindra? Province ve ozy mamo? Raha za mantsy izao no misafidy dia ohatrany hoe any ambanivohitra izany izao no ohatrany tiako aleko. Eny tsara koa aloha any fa aleo fa alamintsika raha ny fotoana alama amendalana eo ry mamo fa misy zavatra tena mbola mampiasa ny saiko angery mamo e. Inona retsy? Inona moa fa dia nahafatesan'ny papasy tonton David. Sindry kokisy. Aleo izany ao fa makararendo fotsiny. Ka ny tena tahorako angery mamo dia tonton sety. Rehefa tena nandinika mantsy dia tena mitombona mihitsy hoe fialonan'ny olona na tonga n'izao zavatra rehetrarehetra amin'ny trango izao. Fa fialonan'olona ahoana koa vony Izany koa ara ve dia tsy takatry mamo. Tena tsy azoko mitindry tenenina koa. Ka amiko manokana dia nataon'ny olona nahafaty amin'ny papasy tonton David finoana tamin'ny alalan'ny ody ratsy. Tsy mitombona kỳ izany dia iza raha zary ny eritreretin-drifa hanao an'izany eo? Zary mamo tena samy teny an'izany mihitsy mino fa tena marina izany. Tena olona mialina antsika mihitsy ry mamo no navita andreny aiza veko olona tsy manino izao ange papasy tonton David nefa reny marary tampoka dia maty ho azy eo koa. Fanampin'izany indray
andro atoandro be nanahary sady amin'io andro tsy fahavaratra akory dia ilatsaha varatra fotsiny trantsika izany ve ozy mamondy zavatra tonga ho azy fa ny tena tahorako angeo ary mamondy izao hoe sao dia mba hitonton seta indray no lasa manaraka sanatria efa hita ihany mantsy fa lasa mpanan-karena be zareo amin'izao eny mety mitombona ihany aloha izany zavatra lazaindry izany fa na izany aza miasa aloha be amin'izany ry mety ampiova amin'ny finoandria ange izany raha tena izany mantsy ny marina dia mety hiteraka valifaty eo am-pondry koa izany na lasana amin'ny papa kanefa tsarondry tsara ngamba ny teniny talohan'ny nafatesany eny aza matahotra ianao ry mamao tsaroko foana iny niafatry papa farany iny ary aleo amin'izay izany resaka izany hoany ka andoha andeha tsika mianaka fa io endra lava ary alao amin'izay toa dia anatonako eny mba hajanony kely eo aloha eo le fiara ary mika azafady fa iresaka amin'ny tsolitsy mamoa retsy ohatra fiaran'ny to io tazaka io ariona izany eny tokoa tena izy marina io ohatra ary iza koa ty lehilahy lava be miresaka amin'ity sady jere mamony tsara nge mifanolotra vola ry zareo eno ary tena vola be any izy izany ary aza dia mijerijery be any loatra indriva sao dia tsy kary mety tsika sady fantany ange ty fiary ty sao dia lazainy fa hoe mitsongo diana azy io tena mba hafahafa ry mamonty neny totika andao ary sy ny fiarandriva io efa andeha io izy dia raha vao mierika eo izy dia ho hitany eto tsika ary iza izany le lehilahy mitondra ny fiarandresy mpamilina io ka sady maninona koa moa tsika raha hitany ary lalana natao amin'ny be sy ny maro angeny arabe fa tsy ho anazy rery akory ka efa haindry ihany ny toe-tsaina ratsy ny domonako sady efa eo akaikilotsika mihitsy ange izy ary tsy fiarandriny golina ve io alohako io tena izy mihitsiny io raha izany izany dia hitany alina na amin'ny volatra lava teo dia maninona koa nefa nahitany na tsy hitany ina ny rarahiako an'izany fa na zany ara ndrotomona mila mailondry amin'reto fahavalo-panara-maso reto akoatra ny dalaka inona koa nefa ny tokony akarariny lohako amin'izany mika ajanony eo amin'ny sisina arabe eo ilay fiara azafady dia mandehana ianao mody reto ny frais taxi anao dia izao tandreny so mivilivily lalana dia efa miteny anao azay so dia hoe zandray ny tonga alohanao any an-trano any manko dia tiako misy afatra tsara enoy fa so dia miana any eo indray raha manontany anao izy mianaka dia teneny fotsiny hoe
mbola nisy zavatra vidino no hoe azonao ve zany arina mbola mampianana anao efa tsy mandeha lalana zorina koranga tena bandy miana mihitsy ny mandreraka tsy ary tsy efa ibobo koa ve io tazo akio tena izy io ka tena izy zao n'izy roboby io ny fiara de madame domona tsy mahalala fa tsy ny asa vita hitanao tsara angamby ny bandy mivoaka ny fiara teo iny de iny le asanao jere maman indray io indray ny tofa nijanona eo amin'ny toerana betsy lamboto be io fa inona kory tsy nataony ao sa misy tsena ve eo tsy ninona kory maman tsisy tsena zany eo inona ny ataonao zany asa zay ange ho any efa tenenako amin'ny maman hoe hafahafa mihitsy ty neny toty mety mba mitady io lanampy anazy kosa angamba ny ankizy amin'ny fanaovana an'ilay orinasandry zareo de hitady an'izany ve izy ozy maman de toerana ohatr' izao mihitsy toerana ohatr' izao ve ry maman de isola azy itokisana asa retsiko fa aleo zany ho any gasy hitady filaminantsaina noho ny voantsika roa ny trano fa tsy hitady aretina andoha akory zay ataony any de ataony fa tsy misy tokony hidirantsika zany aleo jereko amin'izay le kamera napetrako amin'ny efitrano ny dada sy neny ao amin'izao izy zao tsy ao zao mihitsy ny tena mety zany aiza ve de tsy hahita mangirana ao anatiny io koa andrekaiko ny tena tsy ao anatin'ny lohako ke de ay moa ka midy lakiletiko ny varavaran'ireny de aiza zany ny fitoeran'le lakile tena tsisy hevitra koa zany ka tsy maintsy miandro zanyko rojo rojo ahoana dada tonga sahady kosa aloha dady zany tonga soa dada manahoana aloha ndry manahoana ndry zaniko nge ohatrany tonga aloha androany fa ngamony ny reninao zany mbola tsy ao ka nilaza taminangy izy ry dada fa manana fotoana ao amin'ny fitondrano zany ony fotoana ao amin'ny fitondrano efa tamin'ny maraina izy nilaza de niarany ainga ihany moa zay fa zany no de atoandroko fa resakinina zany ny fandraisana amin'izany ory dada fa nareo sineny ve zany de tsy mba miresaka mihitsy ka za rehefa mba miresaka amin'ny reninao sy manontany azy de valy braingana foana ny asetriny amin'izay de lasa mivadika ady le izy rehefa aveo de zay mahatonga aty manontany azy tsony enjana koa zany ka fa ndranoresana aloha de hoe anao asa fanasoavana mandra sy ny sahirana zany ony izy de mila mpahafantarina amin'ny fanjakana ny fisiny zany mba anamora ny fidirany amin'ny fitondrana onko ay kosa mba misy fo mitiam-piany zany anatin'iny reninao iny raha izaniko averiko fa efa de vadika biby mihitsy anke izy iny mahampime anako ianao ry dadaga tena mariny inona zao mampime anao amin'izany fa tsy efa fanao neny veloha zany zavatra zany ianao koa de mora midy kely ohatry ny inona da tsy fantatry dada fa fitiavan-daza sy voninahitra fotsiny ny anton'izany fitiavan-tseza moa de mangony fotsiny de marina tokoa ve zany rojo tena zao ny teneniko aminao
mila mitondram-bavaka mihitsy tsika mianaka mitondram-bavaka ny reninao fa tena mampalahelo mihitsy ny toetran'izy iny. Tena izany mihitsy ny mety ry dada. Ka izany mihitsy Andriamanitra ihany koa manko no mahay manova ny fo vato lasa vadika fonofo e. Fa tsy ny telefonina ny dada ve aloha izany maneno izany? Isako? Jereo io mihitsy. Dray. Fa isako ty e. Allo aloha ny raisana fa tsy. Allo? Mifaizaka izao azafady. Ay. Izy indrindra ka. Fa na zay ange tsy malala an'izay misy azy koa e. Efa hatramin'ny alakamisy marana izy nefa tsy taty tsoniko. Dia niverina hoe efa lasany aminareo andry. Tsy misy idiranay zany madama. Kiza ary ny alatato tsy niteny akoriko. Fa eny e. Aloha angamba ataonay izay ahitana azy ary. Ka hatreto tapaka koa izy zany. Ory dada, fa inona aloha ty mahenjatsenjatra be anao ty e? Rojo loza ray loza roa. Fa misy inona? Ka ny reniny soa angeny ny antso teo e. Fa tsy any amin'zareo n'izy. Sady tena tonga de mandrahona tsotro zao hitorony izy. Andrikaika eo dia ahoana izany? Tsy miala amintsika hono zareo raha ohatra hoe maninona maninona iny zanan'iniko. Fa inona koa mampianana ireo mianaka eto ambaravarana eto e? Ka loza ngery neny. Fa misy inona e? Ka tsy any ambanivohitra onso. Dia ny antso teo ny reniny dia sady nanao afava be tamin'ny dada. Hoe hitorony sady mandrahona be izy. Fa manambolany amin'izany nga ondry zareo. Sady aiza no alalana na fomba hitetavany zareo vola ty amintsika fotsiny izany dia moa dia manao fangala-persy fa za mody miady eo. Dia tsika mody ampidirina amin'izany resaka izany. Ka normal be zany raha matoa. Sady ny zanak'olona nge tato tranonao tato mivery da ahoana moa izy ny tsy hanao an'izany aminao Ska tsy miraraha an'izany koa ary seta. Atody miady amam-bato izy raha ty amin'ny no mitonantonana. Dia miaiky n'ity toetranao ty mihitsy ary domony Maninona anao e? Tena efa vadika toetra ratsy mihitsy ny toetranao e. Mba matahory ianao an'Andriamanitra fa na dia manao tsinotsinon'olona tahaka an'izany. Andraso kosa aloha ry dada. Misy famarinany kosa nge zany zavatra lasainy eny izany e. Velako nareo fa leo be izy. Aloako aloha mitady vaholana amin'ity zavatra ty mihitsy amin'izay nareo mba tsy ahita loza amin'izao zavatra zao. Mandehany any korangativa lehilahy kanosa. Misy olona mandendinga eo an-tokotany eo izany e. Fa angako ary tsy nidimy bobo ny vavahady e. Sady izany fa me manatina ho varavarako le feo. Andriamanitra, dia sanatria ve efa tafiditra ato an-trano e? Manano fe azany e. Tena misy alkolina mihitsy eo ambaravarana io. Fa izy io e. Tonga mpandriandriarika alavony anjara indrindra izao manaraka. Fa izy azy io. Sa tena tsy mahateny azany. Ohatrany tsy mahay
Mahetsika koa. Tenga falina marina. Votseo. Marina raha tsy vony izany ohatra midaraboka be ao ambadika eo izany. Andraso mihitsy aloha jereko ka. Ohatray marina. Vony a. Vony fa maninona ianao? Andriamanitra tena torana ny zanako. Oary fara. Fara pio aloha tsy matsaro tena nge vony e. Ao aloha kosikosehana ny tanany. Andriamanitra. Vony a. Vony fa maninona ndry? Aloha asiana ny tiramandry ty. Zay. Vony a. Vony. Zanako. Iny efa matsiaro. Vony a. Vony ao. Vony. Maman. Fa lasa izy teo. Izy teo izy. Nisy olona tafiditra tato an-trano ry maman. Maninona hoe ry vony? Tsy misy an'izany fa mety manofo ratsy angambindry. Sady aiza koa izay olona eo e. Tena nisy hoa. Tsy nanofo izany koa. Hitako mihitsy ny aliko ilay olona teo ambaravarana teo. Tsy haiko. Mpamosavy very maman sa tena mpamosavy ngamba satria ketsoketsona be ny feoany. Tsy mifomba n'izany zavatra tenenindry izany ry vony a. Mpamosavy ve dia hiditra aty an-trano? Maman, matahotra. Efa no fotsiny ho azy izany fa aza mitomana tanondry. Ka maman ho angetsy mety mino amitsy. Efa hoe tena nisy olona tonga ho ateo. Sady amin'saingy izy ry maman nampiomanahy. Laza izy fa hoe satria hono ny alainy manaraka. Maninona? Sady fatany tsara ny anarako. Fa ino izany zavatra lazaindry izany ry vony? Efa hoe izany. Maman, aza miala eto akaikitsony moa e. Matahotra. Eny ary ao fa tsy miala eto. Ary matory amin'izay ndry aloha. Dia sanatria ka misy ifandraisany amin'ny hafatesany maheva izany zavatra lazainy vony izany. Nasako aza lasa matahotra fa mody tsy miteny amin'ny vony fotsiny aho. Andriamanitra, mino fa miaro anay ianao amin'izao asa maizina menjady aminay izao. Mangataka ny fiarovanao anay mianaka Tompo, indrindra ho an'ity vavy tokako ity. Amen. Marina. Hatramin'izay ny aina kosa aloha dia zay avo ohatra nanofo ratsy be ohatra izany. Fa lasa izako domoiny. Domoina! Domoina! Ohatra firy aloha izao e. Raha aloha ny jerena ny famantaran'ora. Mbola vo amin'ny ray maraina. Tomoina! Tomoina!
Marina mafy raha tsy nanaitra ny rojo zany atsoatso be zany fa aleolo no mitsangana eto mihitsy ka. Fa inona koa ary zao antsoantso mitady zao? Aleo mihitsy aloha andehanako any ka. Fa misy inona ry dada? Azafady rojo raha ohatra hoe nanaitranao ah. Zao manko le izy tsy hitako ngeny nalehan'ny tomoiny. Otry, fa lasaiza koa ny eny. Fa ngalonareo ny adindray e. Tsy niady zany zay. Sady na miady ary zay tsy misara-pandriny zany mihitsy. De aiza fotsiny eo ary zany nalehany ka. Niasa hitako rojo Ny amin'inona indray zao zany? Fa misy inao fa maninona nefa raha teninina e. Fa zao aloha ry dada andaotsika senao any amin'ny efitranko de ho hitantsika ao ny nalehany neny. Inona ny tirako amin'izay makany amin'ny efitranonao e? Andao fotsiny dada de ho hita eo manaraha moramorana fotsiny. Eny ariko. Fa ataonao inona indray zany ordinatera hoe inona zany anokafanao an'io e? Fa olana le diavina ry rojo fa inona ry ty e? Milamina aloha dada de aza maimaika. Aleo aloha jerentsika ato fa misy zavatra tokony ho hitantsika ato. Rojo tsy azoko mihitsy ny tianao atongavany. Mangina aloha dada. Samy ho amjery de meno tsara ianao an'izay zavatra mety hitranga eto. Ato no ahitantsika amin'ny marina. Androany mihitsy koa mantsy za vao hijery an'ity fa somary bebe asa foana hatramin'izay. Asa? Eko. Fa nga moa zany ianao miasa e? Otry. Mampime andray dada ka. Eny e, fantatrao eo ihany e. Fa leo atsika miara-mijery eto aloha. Ka nanao ahoana ihany le izy rahalava? Zany ve? De ahoana zany no atao amin'izany zao? Okey ary. Afa le mpanampina iantona nampiana ny 7 mirahavavy de feno ny folony dadaviny tiaky. Andriamanitro. Fa o zao rojo. Dada mitonio aloha ianao. Ka tsisy zavatra azoko mihitsy ty zavatra ty e. Ka tokony izay ahitana neny ange zao ny ataotsika e. Zao fotsiny aleo jerena izay orany elan'ny tantatrano fa efa mazava zao fa afera ratsy ny ataony. Hitany dada io izy io mandeha io. De iny inona ny lalana iny. Hoy. Inona koa zay nataon'izany rojo? Ino ny zavatra nafafany tamiko iny? Way, andraso marina hoe. Somary averiny kely nge? Itandiva na mafy zavatra tamiko mihitsy izy. De jereo ane ohatry miositra zavatra isan-karazany zany izy Andrikaiko. Marina mafy raha tsy mpamosavy ny reninao rojo. Dada, aza mbola manapa-kevitra aloha. Ka ioko. Aleo aloha tsika mieritreritra izay fomba ahitana azy fotsiny ka. Ahitana azy ahoana nefa hita io ve de mbola inona indray rojo Dada ho aza manao an'io fa ianao indray nge ny anahirana eto e. Aleo fa tsy maintsy hitady hevitra ny amin'ny fitadiavana ny neny de aleo aloha za iantsolona vetivety Fa iza ihany ty antsolona ty iantsolona Dada, aleo iantsolona Sanao rojo otrany tiazoko mihitsy Andraso aloha, aiza moa le numéro teo. Tika. Allô? Manazanao komisera? Tena mialatsiny re komisera fa manakorontananao amin'ity alombe ity Ka izay indrindra tsina ny atsoko anao. Mila mandeha makany amin'le douane nafatesandry brigade tsika sao de sao. Efa mazava ny zavatra rehetra ka. Sao de sao de efa miala aty. Aleo angamba eny amin'ny sapanantsika mifampiandry Eny ary. Rojo. Tena maizina tanteraka mihitsy Dada, andao aloha tsika senao andeha. Andeha hoazy? Andeha fotsiny, andao fotsiny de any mahita azy. Sao de ho tara loatra eto indray mantsy ka.
Da namory dada mba velomy fiaranao raha mba mety andoatsika andeha. Fiaranao sa fiaratsika? Fiara fotsiny rehefa dada koa zany. Niary rehefa logeva mikorotana be. Rojo, fa to oatra manina basy ianao. Taiziny dia ataonao inona iny? Mangina fotsiny ianao ry dada. Ndao andeha dia izay fotsiny. Dia izao ny ataovy ao anatin'ny sainao mila mivavaka tsika. Iady amin'ny herin'ny maizina tsika izao dia say ihany mba hangatahako aminao hoe mila mitondra mbavaka an'izao diantsika izao ianao. Iady amin'ny herin'ny maizina ve rojo? Dia basy no entinao mandeha kosa sao dia mba tsy mety rojo ajanona iny Ary dada mety izao matoa ataoko andao andeha re. Ndao ariko. Fotsiny ny arahanao Rojo fa ho zao io ndray dada sy le fanontaniana ka. Efa hoe ireo any arahantsika dia vita. Dia tadio koa fa ady no atrehantsika ty. Io zao fa efa mijanona ry zareo. Dia ireo ajanona ny fiaranao eny ary rehefa dia makaizitsika izao nga misy makaizy izany fa manarahanay fotsiny ianao dia vita. Manaraka nareo ahony? Manaraka fotsiny ko. Dia izao dada ataovy an-tanany ty ho fiarovana anao. Kiazoko mihitsy izao zavatra izao dia atao inona ty zao ty baiboly ty rojo Efa hoe fiarovana ino ko atao inona ahoana azy. Fa efa vonina ve aloha ianao io ohatran'ny lozanao variana mijery an'ilay baiboly fotsiny mantsiny. Fa izao dada aza matahotra ianao. Tsy maintsy arovako ianao any Nahoana? Andao hiditra amin'izay. Rojo sao dia masy mety ataonao ty. Efa hoe mety izao fa andao hiditra fa ohatran'ny tsisy olona nge ato Fa izao no izy ry zareo samy maily fa tsy fantatra izay ato. Rojo oka alony. Mangina alony rehefa ohatra misy feo miantsofotsaka izany. Eny tokoa ohatran'ny maheno feo am-behivavy izany fa tena soa ihany koa aloha tsika fa tsy avy be dia niditra tato Rojo sady ohatran'ny hoe feoana vehivavy ampijaliana izany kely izy. Sa mbola manofy ary fiasa ty? Henko izany ry dada. Tena feom-behivavy mihitsy izany. Aza hita ka atao sorona izany. Sorona? Eko. Kiazoko. Fa andraso aloha avy aiza ary izany feo izany. Fa raha ny fahinoko an'izany anie ry dada ohatran'ny atsan'ny efitra ambadika atsy aleotsika makao dia mila mailo daholo Rojo sao dia mba tsy mety ary ty zavatra ataony ty toerana mbola tsy nitsahan-tongotrao angety. Io indray dada le kanosa be ohatran'ny inona. Ahoana moa tsy akanosana amin'izao zavatra misy izao ry Rojo ndao fotsiny izay alehako fotsiny arahana. Sady ohatran'ny maizina be nge ato izany Ny dada koa izany efa hoe andao. Tsisy aninona tsika izany eto. Rojo ohatran'ny fanina be nge zany ohatran'ny ohatran'ny mivoraka be ny lohako. Mivoraka ho any lohako. Andraso aloha azy. Petra kely aloha ianao eto. Ohatra maninona raha izany Andraso dada tazony ty baiboly ty dia mivavah ianao. Manto maninona raha izany? Sao dada maheno anahy ve ianao Eny maheno anao Ataovy ao an-tsaina fotsiny fa mila miatrika an'izao tsika ry dada. Ary aza donoina fa tsy miady amin'ny nofo aman-dratsika
fa mifaneratseny amin'ny rivotra izay mahatonga anao fanina be ohatrany io dia mitonio dia sao ianao aza manaiky ho resin'izany fa mifavaha ianao ry dada ary aza matahotra ho fa mahery izay ao anatinao eny le rojo tena izay angeny andrasako aminao ry dady ianao tsy azoko mihitsy mila mivavaka tranontsika na dia aty anatin'ny miady ary dia izao anao fa ty solomaso ty dia tsy mahazo mampiasa torsato fa solomaso inona indray ty anao fotsiny dia vita ry dada vahoana koa mifampidirana tony solomaso tony ry rojo ny dada koa izany efa hoe ohatrandray manao solomaso tsotra reny ihany ohatra ao oay ary tena mazava be ato vo nanaovako le solomaso marina aloha sorona indray to maizina be indray aloha petaka aza mianiany eo rery dada fa izay atao ary tena ary fomba be mihitsy izany fitaovanao izany rojo ohatrany hoe miaina ao anatin'ny oronan-tsary mihetsika mihitsy amin'ity zavatra tiako masina ozy masina raiso ny sorona fahianina tolotra ho anao raiso aza misy metsika apetra ho moramora iny sabatra iny apetra moramora ma iny sabatra iny atananao iny le adatsy matahotra an'Andriamanitra ty raha tsy te ho faty fa iza loatra karakely polisy marina roseta fa maninona ty koa nareo efa miteny aminao ary madamy tomona atovy ambony ny tananao fa ohatry zao fa maninona ty nareo efa hoe ambony ny tananao de lozanao koa zary tomona zao ve zavatra ataonao ary zao zany fotorenarena be reny ay ohatry zao ny avian'izy reny anao okizay ry dada tsy okizay zany ka fa torojo vy ny tanandray ry zareo tanantorany fatorany lohan'ny izany anaiky moramora de lasa itsla iny roja fa ohatry zao ataondry izao mangina aloha ianao fany mihitsy asay fa mangina efa nampitandrina anao any rojo azanako angendry de vitandry kosa ve zao mangina anao ary mialako nara-menaka fa za sisinandreny mangina anao miala ary oka koa aloha azava aminao inspecteur rojo manoloana anao fa tsy zanako zany akory madamy tomona mazava tsara angambizay rehefa asa ny ana dia asa fa tsisy hoe renina zanaka fa inspecteur ahoana koa ianao rojo fa ahoana zao rojo tena maizina amiko ny tany aman-danitra dia sandriny hoe namatika nyrendry ohatry zao rojo zao no izy ry madamy tomona asa ho any araky ny teny nataoko taminao dia tsy maintsy ataokony madamy tomona ahoana renindringa eo asay raha za aloha ianao dia mangina ka fantatra hoe tena mafy amiko zao fa tsy maintsy ataoko namono olona maro nareo ka tsy maintsy mizaka ny sazy nataonareo ary tsy maintsy hijinja izay nafafinareo koa nareo okamoky rojo tsisy okaokanao zany aza sinandreny rojo vireniny tanana any amponja mimendrika ny olona tahaka anao zao rineny satria mpamono olona dia ndao koa manaraka anay le rangahanto belona tsy matahotra an'Andriamanitra ty zaranao raha ny tongotra ao voatifitra teo fa tsy ny lohanao any ianao mamarana ny androm-piainanao rehetra ory dada nakaiza koa ianao teo hito ahoana ndana vao le zazavavy efatra ireo angakaingana ianao satotro saromany zarenge ny lohany zany oay to so marina so ty ry rojo so mpanapitsika ve tray fitiavako anara-mianaka dahoalangena anaovako azao aza tao azao kosa indrindra fandriny rojo asa tao azany fa fitiavana very neno aminona olona ka zany mba hitako asoatsika alake tsy mino an'izany ary neny sana marina rojo zavatra efa miariary be ohatry niny zao ary efa mazava koa zao fa miariary ohatry hovay akanjo na zavatra nataonao ry neny
Enao naka ny dada fara sy dadanay tamin'ny herin'ny maizina ary mbola ny finoanao koa ngamba izy reny ka. Sady zay zany le hoe vavaka miafina tansenao aminay sy dady isanandro reny. Dia vitanao tokoa mone vitanao. Tiavako anareo mianaka ngeo ahy e. Raha azoko tsara zany dia vitanao ihany koa ny namono ny rahalako. Tena tsy vaniny ianao e. Eto ty basinao iny rojo Petsay dada. iny oeta ty iny rojo tsy mendrika ho velona ny mpamosavy malemy toy antony e. Ary dada. An'Andriamanitra fa malina fa tsy atsika zany. Ka tsy rarony koa zao rojo zao vokatry ny fialona sy ny fitiavan-karenandretinao e. Mizaha feo matsiravina be zany. Tomany setakely sy ny Andriamanitra. Zay ihany angeny nampahatra atsika. Sao dia mba mody adala kosa ry dada. Rojo lasa dady io. Mody adala ry dada. Tomona. Ary lasaiza aloha antitra be teo e. Tomona. Andriamanitra dia sana tsy ve ka tafaporitsaka teo. Mamerina ny fifohana aminareo mianaka hatrany reto zay tena menatra tanteraka anareo mihitsy zay mianaka ary eto kosa nefa dia milaza fa Andriamanitra efa namelany eloko angamba dia mangataka ihany koa zay mba hafamelany keloko avy any aminareo. Oka re zay dia aloha lasa ombany lasa ry seta. Marina mihitsy zany teny maman zany ry tonton seta. Oka ny lasa ombany lasa. Fa mba tiako anontaniana ho dia hoe mba aiza moa zany nareo mianaka reto amin'izao? Eny tokoa dia nanao ahoana koa ny orinasanareo sy ilay tranonareo taloha? Ka ny tena marina angery zareo dia izay sy dada moa zany samy resy lahatra hoe zavatra azo tamin'ny tsy fahamarinana le izy dia naka-piandro izay dia nanaovana asa ny trano. Nanapikira amin'izay fotsiny dia nalainy daholo zany le zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra atao dia nidoranay e. Zany mihitsy. Verina mba orinasa araky ny sitrapon'Andriamanitra indray le orinasa. Fa teo tena hitanao mihitsy misy dia voly mijanona ato anatin'ny orinasa io. Fa ankehitriny tena olon'afaka izay. Satria nge ozy ny tenin'Andriamanitra izay e. Raha ny zanaka anao anafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Afaka izay ankehitriny. Ary tena hoe anompo an'Andriamanitra izay manomboka eto ry izy mianaka. Fa saiko nareo alohany. Mazava ho azoko. Efa nanompo an'Andriamanitra izay dia ny andro sisa iainanay dia mbola tokanay ho an'Andriamanitra foana. Sa tsy izany ry inspekteur rojo? Sa tsy izany ry ne? Falakiza ry inspekteur rojo dia tena tsy nampoziko marina hoe ndriny lasa inspekteur rojo Ka na izaraina ngery vony tsy nalala an'izany kory. Aiza koa? Ohatra tena talanjona mihitsy tamin'iny fotoana iny hoe inspekteur rojo tsy manatrika anao ty Ka dada kosa nge fa fantatro fa tsy anaiko ny anaovako ny ho asy io mihitsy raha ohatra ka niteny an'izany ahy e. Tena aleoko na fenina le izy. Tena mahery ndry rojoka. Sady nanana herin-tsaina ndry sambotra amin'ny madame Tomoy. Saingy nampalahelo dia ity izy lasa adalako. Amin'io na ho sitrana aza dia mbola miandry anazy koa mifonja. Ka atao ahoana rery taty zay nge le asa e. Sady izay koa ngamba ny lalana hitan'Andriamanitra hitondrana ny fiainanay.
Fa soa ihany koa aloha taty Nicola fa nitantarana tamin'ireny nahazo amin'ny fonondriny e. Izay mantsy mba nahafahako ny roso bebe kokoa tamin'ny fanadadiana ny tirara ty. De taty moa zany iny efa hita ihany nefa rano fa le rangabe le namany zany nanao ahoana. Iza moa ty anarany fa tsy taditiko e. Kakileva kiny anarany a. Tena maty kakileva ry zareo a. Satria mbola nitetika mbola hitsoka ihany izy a. De tonga de voatifotra ny namany roso tany ambadika tany. Magaga zareo de zao e. Efa voatifotra nge ny tongony fa mbola vita ny soma tsara ny nandositra. Sady amin'izay tonga de tsy hitanay mihitsy izy. Fa tany ambadika tany fotsiny zay na iny feo ambasy a. Aika izy voatifotra tao. Ka mpanompo sampy angeny ry dady e. Normal be raha matanjaka sy manana hery hafahafa ohatran'ireny. De mety izay tokoa angambako. Tena izay mihitsy ka. Fanasany kosa raha misy fetra ihany ny hery anananiko. Fa zao aloha ry zareo a. Ny tena mampalahelo amin'ity raharaha ty nge de zao e. Le olona mivonondry zareo tamin'ny fomba feno abibiny reny. Indrindra moa fa le lehilahy nasaina namonan-dralava. Nalaindry zareo hatramin'ny voamason'ny rongy e. Ralava? Mety le lehilahy hitanay sy maman resaka taminy zany. Le tena namotany iny ve tadidin'ny maman e. Ianao tadidiko iny vony a. Tena mety izy mihitsy zany ry reto a. Satria mipetraka eny amin'ny manodidina eny nge hono iny lehilahy iny e. De tenko hono le olona namono anazy ho finoany neninay. Tena oko zay zany resaka zany fa ohatra marokoditra tanteraka mihitsy a. Avelao ny elony zareo hono mila mamela eloko tsika. Avelao ny elony fa oka ny fitsarana ny tsara azy a. Fa tsika tsy hanenjika azy mihitsy. De zao koa zareo a. Tsy te zany loatra na tongavana eto aminareo eto. Fa azoko sary an-tsaina avy hatrany ry tonton Seta. Ny momba indrisy diny ve roto. Fa ahoana koa aloha ny tenenandriany izany e. Fa ndry moa mieritreritra hoe misy takina izay tsy ho hita. Efa nisy fotoana nareo ro hitako tany anaty resto. Fa zany hoe zaho moa tsy te hanelingelina koa. Ndriny tsy te hanelingelina sa hoe ndry mihitsy ny afana fa mety niaraka tamin'olona hafa. Za niara ho any endry. Marina mihitsy zany tenao zany ry tatia. Ary mety misy fahamarinana marina zany a. Fa zao ary noho izy efa fantatrareo ny vaovao a. Ka de ty tonga izay anatitra n'izany vaovao lehibe zany fa miandry ny fahatongavanareo sisa. Ay mahafinaritra kozako. De tongava soka io ny andro malaza zany rojo a. Fa maninona kosa aloha izy ny tsy mba nentinareo e. Ka mbola ho hitanareo foana nge izy e. Fa tsy androany fotsiny aloha. De misaotra betsaka taty mitso-drano a. De antongava ny andro malaza. Sady raha mandinginareo de misy fotoana ny daholo ny zavatra rehetra. Fa tsara angamba antsika de mifikitra amin'Andriamanitra foana. Tsy iza akory izany fa ilay Andriamanitra mpahary, ilay Andriamanitra mpamonjy, de Jesosy Kristy. Natolotry ny Any Kristy Radio ho anareo teo ny fizarana faharoa sady fatrany tamin'ilay tantara nitondra ny lohateny hoe Tsy nampoizina. Nandrenesanao ny feony Dirika, Liva, Priska, Valy, Mbola, d-aly ary Narindra.
nandrindra sy nana totosa Oliva Zo Rakotonirina. Misahana ny milina fandraisam-peo Danielson Jambelo Mazavy.